Andriamanitra koa no mbola nanomezana fotoana sy fahafahana ka mbola hitondray aho afaka hizarany teniny. Fahalohany hizarako ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Andriamanitra Rainay Masina Malalafy indrindra aho misaotra anao fa ny fitiavanao sy ny fitantananao no mbola nahatoy izao ahy. Misaotra anao Jesosy no nanomezana fotoana sy fahafahana ka mbola hitondray aho hizarany teninao. Tsinitsinona aho raha tsinitsinona aho tompo raha hizarany teninao. Fa mino tsy matoky aho fa ny fanahy masinao no manatsika eto. Ny fanahy masinao koa no tari-dalanay, ny fanahy masinao no ibaiko ahy, ny fanahy masinao no ampiteny ahy. Ary raha hizarany teninao eto androany aho Jesosy tompo dia tsy ho sasapoana izany teninao izany fa hitondra sakafom-panahy amin'izay rehetra miheno azy. Ianao koa no hanome ahy fahendrena sy fahamatorana ka halalako mizarany teninao izay ho zarako eto. Misaotra Jesosy eo, aleluia, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ho zarako amintsika moa dia hitantsika atao amin'ny Isaia 5:30 dia nandiny 9 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hisy lalam-be any dia lalana voavoatra izay hatao hoe lalan'ny fahamasinana. Tsy mba handeha izany ny tsy madio fa Jehova homba azy ka izay mandeha amin'ny lalana dia tsy ho diso any na dia ny adala aza. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ity moa dia milaza ny lalana izay mankany amin'Andriamanitra. Io lalana mankany amin'Andriamanitra io zany dia mila antsika madio fa tsy mila maloto. Izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ato hoe tsy mba handeha izany ny tsy madio. Fa tsika zany hoe tsika izay miasa manaradia n'Andriamanitra henan'izao zany hoe mihazakazaka ho any amin'ny paradisa, mihazakazaka ho any amin'Andriamanitra. Kanefa izany dia lia izay ho lalovantsika izany mila antsika madio no tafidy tsany fa tsy mila maloto. Tsy misy tsy ho haintsika zany raha zay tsika izay efa kristiana rehetra ato izay mpanaradia n'Andriamanitra hoe izay zany hoe ny tsy mila loto, tsy mila madio. Maro ireo zavatra izay mbola mandoto antsika. Ary tsy misy tsy ho haintsika koa raha zay fa raha mbola misy loto dia tsy misy fahamasinana zany aminao raha mbola ao anatinao izany fahalotoana izany. Fahalotoana moa dia fahotana. Raha mbola manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mbola misy zavatra mbola mamatotra anao dia efa maloto anao zay. Dia efa maloto zany anao zay, tsy afaka mandeha amin'ny lalana mampihazakazaka antsika andehanantsika any amin'Andriamanitra io. Tsy tafiditra amin'io lalana io raha toa ka mbola misy loto. Maro ireo zavatra izay mbola tsy fohy nofo zany hoe misy exemple miresaka lainga. Ohatra ataoko par exemple avao ohatra hoe tsy nandeha zaho nivavaky ilay manontany pasteur fa nanino tsy nivavaky. Kanefa ny antony tsy nandehanako nivavaky zaho hoe kamo aho tsy mahavita mandeha le lasa mandainga aho zay mavandy hoe zaho tsy nandeha nivavaky pasteur fa narary. Zay zany dia efa lainga, dia efa mandoto anao zay, fahotana dia efa mandoto anao zay. Tsy afaka handehananao amin'ny lalana zay handehanantsika hazakazantsika handeha amin'Andriamanitra io. Maro zany ireo lainga, ireo hoe vandy zany mbola iainantsika hoe misy ty sasany moa tsy mino hoe zay va dia fahotana hoe raha fahatany tsy misy dikany zay va dia fahotana. Kanefa iny na dia kely aza dia efa mandoto anao, dia efa mandoto anao tsy afaka hidiranao any amin'ny paradisa. Sirpa amin'ny fahamasinana, raha mbola misy loto koa ny ao anatinao dia fanahy masina tsy afaka hitoetra ao anatinao. Tsy manamasina ny tenanao anao raha toa ka mbola misy zavatra izay mbola mamatotra anao. Hoe tsy misy tsy ho haintsika tsika izay tompo tena izay hoe inona ny zavatra izay mbola tsy mety ao anatintsika, inona ny zavatra izay mbola mamatotra antsika, izay mbola tsy fohintsika, manandevo antsika. Io koa tsy mety ho afakinao raha ohatra amin'ny herinao no andesinao azy tsy mety raha nataoko zay fa tsy hanao an'izay sasy aho, fa mila hoentintsika mbavaky, tolonitsika mbavaky zany mba hialany io zavatra izay mbola mamatotra antsika, tsy mahatonga antsika tsy manamasina ny tenantsika io. Mila hoentintsika mbavaky zay zavatra izay mbola mandoto antsika zay. Any koa misy tenin'Andriamanitra zay milaza hoe kely dia kely osa ny lalana izay mankany amin'ny
malalaka loatra ny lalana zay mankany amin'ny fahaveresana kely dia kely ny lalana zay mankany amin'ny fahasambarana. Satria maro zany ny zavatra zay mbola tsy fohy ny zanak'olombelo ety ambony tany. Maro ny zavatra zay mbola hoe zay mbola mandoto antsika na dia firy misy ohatra ao anaty mpiangonana zao misy olo hoe 10 tsy haiko hoe na firy % zay tena hoe hitantsika hoe tena hoe marina tokoa madio tokoa amin'ireo mpiangona reo satria mbola na raha kelikely na raha kely tsy misy dikana avao zany dia efa mandoto anao zay. Aoka zany tsika mba tsy ho voafitaky ny raha zay hoe aoka tsika mba tsy ho voafitaky fa tokony hitanjona zany tsika hoe ino zay zavatra zay mbola tsy mety atao anatoko nazista amin'ny fiteny aza surtout amin'ny fiarahana amin'ireny namana zay mbola amin'izao tontolo izao reny presque mahavery anao mandoto anao reny satria tsy mitovy fisainana aminao, tsy mitovy fiteny aminao. Manaka antsika zay fa amin'ny tompo zao hoe fa maro zany fiteny hoe fa tsy sahinao atao sasy hoe fa tsy sahinao atao io fiteny io, matahotra namoaky fiteny io kanefa reny mbola amin'izao tontolo izao tsy misy dikana mamoaka ny fiteny io kanefa raha miaradia aminy fanerasera aminy dia hoe lasa ho voaraokiny iny koa iha lasa hoe handoto ny tenanao satria lasa hanao zay fanao ny hoe fiteny iny lasa hataonao koa. Tsy hoe zany rehefa manao an'izay hoe tsy mahazo minamana an'izay amin'izao tontolo izao fa tokony mba mila mitanjona zany tsika hoe mila mitanjona hoe raha miaraka amin'ireo namantsika zay mbola amin'izao tontolo izao hoe miaraka aminy zany tsika dia mila mitory tenin'Andriamanitra aminy mitaona azy handeha hivavaky fa tsy hoe zista hoe minamana aminy hoe amin'ny finamana tsotra fa mila minamana aminy tsika sady mitory aminy mba hanarahana an'i Jesosy Kristy koa hialany amin'ny izao tontolo izao hialany amin'ny fiainana hialany amin'ny fahotana. Dia izay no azoko nizarana tamintsika teto androany sakafo panahy ho azoko nizarana tamintsika teto androany azafady dia makasitraka antsika koa ny hena tamin'ny voalohany ka hatramin'ny farany hivavaka ho hamaranako ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ry Andriamanitra ray namasina malalava indrindra misaotra anao tamin'ny teninao izay misarako iny sy matoky fa tsy avy amiko izany teny izany Jesosy Kristy fa ianao nampiteny ahy ary tsy ho sasapoana koa ny teninao iny fa hitondra sakafo panahy amin'izay rehetra miheno azy. Petsako ampelantananao koa amin'ireo rahavavy izay manaraka Jesosy faharovana sy fitantananao isireo misaotra Jesosy Tompo. Aleloia, amen. Izay ary dia mba tolonandro mahafinaritra antsika rehetra eo ambany fiarovan'i Jesosy Kristy, amen.
Jesús sama kalazana Yanao ten mine sabadet Yeri ni anana no simis fed Ni fana vuta no lalaku Jesús malaku Fanatica belle, every night, magic and every night, and the money ties on the cover night, and the money tie on the night, my jack is high. Stick to vita cura to now, you can all follow my snow, funny rigging to the room of you now. See